sokatra very tao Tsimbazaza, tsy azo laviny, nisy ny firaisana Tsikombakomba. Fampandrosoana ny firenena sy ny fampianarana, mila manam-pahaizana ny firenena, mila fanohanana ny mpampianatra. Madagasikara, mena avokoa ny tondro. Arrivany alatsinainy fa 8 ny volana oktobra taona 2024 manatra ny fiarabana tompoklasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asainay ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy finoana no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao, fitsaboana ireo marary, famoahana ireo pastora sy ireo olona maro miasa eo anivon'ny fiangonana Luteranina Malagasy no nataony toby fanantenana 730 atao anatin'izay 20 taona ny orenan'izay. Fanompom-pivavahana lehibe no namaranana ny isan-taona ny fifoazana 730 toby fanantenana etsy 720 hektara. Toby iray izay miray amin'ny toby lehibe Ankaramalaza. Faniry Andrianarivo sita irena no mitatitra amintsika ny antsiprian'izay. Na manao ahoana fa noerana ny filazantsara dia tsy aresy azy satria i Jesosy ilay filazantsara toriana dia efa nandresy ny fahafatesana sy ny rehetra izay tsy azon'ny olona ny fiainana. Koa aza menatra ny vavolombelona ny tompontsika anareo. Ten'Andriamanitra nanomezana impanao ny mpino tao amin'ny FLM 67 hektara io. Nandritra ny fankalazana ny jobily fa 50 taona ny toby fanantenana 730. Nisongadina nandritra ny toritenina taon'ny mpanompon'Andriamanitra fa sarotra ny asa fitoriana ny vaovao mafaly ka mila mahery ny rehetra. Tena ilaina fiorenana izany filazantsara fitoriana ny filazantsara izany. Ary izany indrindra no mamaritra antsika ny fitoriana ny filazantsara. Ny fanahy masina izay ao amintsika tsy hoe herin'ny fampahezana ihany ka ampahery antsika hampijoro antsika fa indrindra ny asan'ny fanahy masina arak'izay nanambara an' Jesosy azy hoe raha tonga mpananatra dia izy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Ny tsabo marary marobe namoaka pastora lo olona maro ny toby 730. Isan'ireo nifandray akaiky tamin'ity toby ity ny filomatrika Ravalomanana izay tonga niara-ny ombambavaka teto amin'izao fanamariana ny 50 taona nijoroan'ny toby izao. Nijoro vavolombelona amin'ny asan'Andriamanitra ny ainany ny tenany. Tsy menaka mihitsy ny vavolombelona filavany anda taminy izy. Dia vita samatsara ny tany Ankaramalaza ny am'lokotony izy angamba tamin'izay. Dia vita izy. Dia ohatr'indray natao toby tongolobao io sarotra be mihitsy nanao izy io. Vita samatsara n'izy dia faly tena mahafaly izay mandeha izy. Hoe rehetra natao. Tiako resana aminareo amin'izany rehefa Andriamanitra Jesosy manera tsy azo lavina, tsy azo. Nitoro tao anaty taxi tao anatin'ny Croisebonnet fa fatana. Dia tany Paris misy olona nanaraka tany afatapo an'izao ny fiainana. Jara mampagakako. Misy teniteny ka ny antony ijoroka eto dia ohatra tsika tsy salasala fa misy ihany salasalana. Na iaotraotra. Ny fandrindran-dalana tamin'ity fotoana ity, ny fanamariana ny 50 taona, nanamasinana ny fanambadiana ireto ray aman-dreny ireto. Ny farana omaly moa, ny isa taona ny fifoazana fa 730, toby fanantenana 730 eto amin'ny FLM 67 hektara. Toby izay miray amin'ny toby lehibe Ankaramalaza. Eo amin'ny vaovao ny politika kosa indray dia tsy mahagaga raha toa ka mametraka fepetra maro ireo mpamatsy vola any Madagasikara manoloana ny olana sedrain'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Aretina efa miombo ny any Madagasikara kanefa mbola kolokolo sy fisehosehoana no ataon'ny mpitondra hoy Iparaina Auguste. Tsy isy olona anome vola fotsiny izany ihany koa fa tsy maintsy misy ny takalony hoy hatrany ny fanazavany. Ndao rahatsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarotra ndatsariny Andry Rakotomalala. Mena avokoa ny tondro rehetra eto Madagasikara, mirefarefa, sempotra ary potika avokoa na ny politika na ny sosialy na ny toe-karena. Misedra fotoan-tsarotra tanteraka ny malagasy sy ny firenena ankehitriny.
to tsy hita fototra nefa ny tena vaolana matipaika sy mirindra hoentin'ny fanjakana malagasy manoloana ireo olana maro lafa ireo eo amin'ny tondro mahakasika ny fivoarana mahaolona na ny ideasa ohatra dia oatra faingo afito amin'ny 700 ny any Madagasikara mametraka antsika any amin'ny laharana fafito amin'ny 70 amin'ireo firenena telo amin'ny 90 izany izay tsy lavitra ny rambony raisanjato monja amin'ny malagasy no mahazo fiantohana ara-pahasalamana ka 900 amin'izany antiantanàn-dehibe raha oatra faingo 400 monja kosa no any ambanivohitra ny olona ny angovo izay mampikaikaika ny rehetra dia pirofo fa miemitra amin'ny lafiny maro ny firenentsika ary rarina raha mametraka fepetra maro ireo mpamatsy vola ny firenena satria tsy hita taratra ny asa mivaingana amin'ny fampindramam-bola sy ny fanampiana ara-bola omeny ho an'ny Madagasikara hoy Iparaina Auguste. Ny tena marina anie dia misy fahatarany ny zavatra nataosika zavatra amin'ny toe-karena no hoe raha tsy miesika anao dia hoe heverinao fa hoe milamina io le coût de l'inaction raha tsy miesika anao zany dia heverinao fa milamina zao izy vao hitasika zany zao ny vokany ohatra sika ny amin'ny resaka hoe resaka barrage hydroélectrique saofika surtout dia nahemotra regny zavatra efa tokony ho vita regny dia izao sika mividy lafo dia lafo ny zavatra taraiky nataosika nisy zany ny mesure tokony raisika taloha zany sy ny raisika dia tara zany le mesure dia sarotra be ohatra ny aretina ihany anga io e na saboinao mbola vao magnano izy na misoroka ianao aloha misoroka zay misabo ka raha misabo koa zany koa zay mbola loaloha saboiny to zay lefa hoe efa tena mananina fa grave ny aretina rehefa sabo maro moa ny conditionnalité satria ny ataosika hoe io le lettre de détention ataosika ny any io zay moa tonga sika zay ohatrany manaika sika nanao an'izao za ianao an'izao manaika zao gnan'le vola fotsiny nefa avy eo nefa sy manatanteraky tsatsy ny zalamy zay sika zany zao me farina am'izao anina zao dia sahirana be sika aminazy izao tany manan-karena i Madagasikara ary izany no isan'ny mampiazakazaka ireo vahiny ila ravinahitra sy ampiasa vola eto tokony tsy hovariana fotsiny ny malagasy satria tsy misy omena fotsiny izany ireo fa misy tambiny avokoa anina ny vidin'ny volamenasika ny vidin'ny fanagnasika ny vidin'ny ny arenakivony tanysika sisy sara im ohatran'izay ne dia libre anao e fa na ireny koa za dia tsika mandeha regny fotoagna regny moa dia hoe tsy miverina ny sisy rapatriement de devise mandeha ny trafic isan-karazany zay nge le izy e ka anao mitady lalana ambadika agny anao zala regny koa nga ataonao fa hoe agnome volanao am'izao fosiny tsy magnome volanao am'izao fosiny angefa misy zavatra tadiaviny koa contrapartie misy contrapartie tadiaviny regny koa fa zareo ange ny zavatra nisy tany RDC amretraky hoe misy hoe sinoa anao zavatra ohatran'izao anao iny fa io hoe misy takalina ambadika ao ahoana ny arenakevin-drano anareo ho anay io atao zay ny karakara anazy zay ny maka anazy zay nge le izy sisy olo magnome volanao vojony eo tsy maintsy misy takalony daholo ny zavatra rehetrarehetra araky ny fanadiadiana momba ny fahantrana isam-pianakaviana na ny EPM tamin'ny taona 1 ka hatramin'ny taona 2 dia sokajiana ho mahantra ny olona mandany latsaky ny ray tapitrisa ariary isan-taona ary mahantra fahadiran'ovana ny ambany ny 7 ariary isan-taona ny 7 ny malagasy no tsy mahatratra izay fetra amin'ny fandaniana arabola izay ka sokajiana ho ao anatin'ny fahantrana lalina mihoatra ny antsasaky ny fianakaviana eto amin'ny firenena izany hoe 70 no miaina ao anatin'ny fepetra tsy manara-penitra izany hoe mihoatra ny telo ny olona ao anatina efitra iray ny ena ny fananana trandro ho an'ny fianakaviana nanomboka ny taona 14 ka hatramin'ny taona 20 ireo rehetra ireo dia mampiseho fa rendriky Madagasikara ary divotra tanteraka ny malagasy ankehitriny mandroso any ankadiny firenena fahatsarona ankehitriny ny teny nataony ny filoha ankehitriny tetsy Mahamasina ny voalohany ny volana Aogositra 2024 nilaza sy nanamafy ary nametra-panontaniana raha tokoka mahafapony vahoaka ny Jirama tamin'izany fotoana izany aty amin'ny taona 2024 mihamafy ny fahatapahan-jiro sy ny rano manerana any Madagasikara ho any eto an-drenivohitra dia tsy diso anjara ireo boriboritanienina sy ny faritra manodidina manoloana ny tsy fahafaham-po ho an'ny Jirama izay fanagadrana sy lacrymogène nefa no asetry ny fitondrana manoloana ny tsy fahafaham-po ny vahoaka amin'ity resaka Jirama ity da rahantsika ny famotinana antsary sy ny etsika nataon'ny vahoaka ny farany herinandro teo sary sy ndatsariny Andry Rakotomalala
Mahakasika indrindra izay olana natrehan'ny vahoaka malagasy izay dia poretin'ny fanjakana anaiky ny fisina fampandrosoana eto amin'ny firenena ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao izay miteny sy mitabataba dia rahonana amin'ny fonja sy ny fanagadrana zony vahoaka malagasy ny mampiseho ny tsy fahafaliny manoloana ny tsy famahan'ny mpitondra ny olana sedrain'izy ireo isan'andro hoy ny fanehoan-kevitra sary sy ndratsariny André Rakoto Malala-Dranjy. Tsy misy tsy mikaikaika manoloana ny tolotry ny jirama. Orinasa manjaka tokana mamatsy herinaratra ho an'ny malagasy mpanjifa azy. Saingy zara raha misitraka fahazavana sy zo fototra ny malagasy aty amin'ny taona 2024 5 taona nitondrany ny mpitondra ankehitriny. Toa fampanantenana fotsiny no betsaka fa ny eo ihany no eo ary mihamafy aza ny fahatapahan-jiro iainana sy ny fahirano ho an'ny isa-tokantrano. Manginy fotsiny ny fahalafozana satria arakaraky ny mahatapaka lavan'ny jiro koa no voamaika mampiakatra ny faktura aloha hoy ny raim-pianakaviana iray. Takamoho na ampola iray no ampiasaina ao atokantrano saingy mahatratratra any amin'ny 5,000 ariary ny faktura isam-bolana. Arakaraka matapaka ny jiro vomay mampiodina le koa ny miakatra be ny vidin-jirony nefany ao anatin'ny insemaine zay anatin'ny ray andro sara raha misy jiro adiny roa miasa aty aminay miakatra be nefa ny vidin-jiro fa dia mba tsy mety kosa le izy raha ataoko zao hoe ny jironay zao ohatra anazy zao amin'ny personne za manokana tsisy télé misy télé fa ny télé ako simba tsy mampiasa zavatra mazay jiro ampoule raha fotsiny 75,000 ny jiro aloha par mois nefa io jiro io misy taona tsy mody misy taona mody dia voamainy io niakatra rariny ary zon'ny vahoaka ny mampiseho ny fahatezerany malona izao olana tsy mety vaovany ny mpitondra izao hoy ny solombavam-bahoaka Fendro Lampimanana. Efa betsaka ireo teny natao araka ny fanazavana saingy tsy nisy valiny atreto. Amin'izao fotoana izao koa angamba vao mahatsapa ny rehetra fa tsy maomby tokoa ny fitondrana
ka mahatonga ny fihetsiketsehana sy ny fanehoana tsy fahafaliana etsy sy roa. Hitanareo efa niteza isy olombavambahoaka izay nandritry ny fotoana naharitra efa le vahoaka amin'izay maneho ny heviny areo mpanatanteraka tokony andray ny tandrify azy koa momba an'izay satria raha zao miainana eto amin'ny firenena zao potika ange fiariny tsirairay na ny zaza hianatra raha na zaza hianatra ary zao sarina ahoana moa ny eritreretanao fa afaka hianatra amin'ny fomba amin'izao zavatra misy zao ny zaza ahoana ny eritreretanao fa ny fiariny olona andeha amin'izao amin'ny firy maraina dia efa tapaka ny jiro dia omenao tsiny ve izy raha hidina an-dalambe hitaky n'izay zoan'izay hoe mba omeo jiro zay na omeo rano zay anjara tompon'andraikitra ny mpanatanteraka manao ny asany anjara solom-bahoaka no miteny ka eo tsy samotsarainy aloha ny vahoaka amin'izay tia ny tsara tsika rehetra mahita ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa tsy hoe rehefa tsisy mpiaina solom-bavam-bahoaka aloha le vahoaka napindrana fahefana no hiteny amin'izay kofina tanteraka ny malagasy terena anaiky fa mandroso ny firenena ary sahaza ny sarababem-bahoaka ny zavatra iainany ankehitriny porofon'izany izay mitabataba sy miteny dia andefasana beboty ka tonga hatramin'ny fandefasana bomba mandatsa ranomaso sy fisamborana ary fanagadrana izany ny rehetra no mandinika ny zavamisy ankehitriny hoy kosa ny solombavam-bahoaka Arina Randriamasinoro. Aza variana mihitsy sika amin'ny adevitra hoe andeha anakorotana andeha hitabataba ho any amin'ny jirama fa ny tokony ho adevitra dia ny arahana mijery hoe ny fanjakana tsy manana vahaolana ary zay raha nanohatra n'izao fitondrana zao hatramin'izay tsy sanatria fankahalana olona fa fantatray fa fanjakana tsy mijery zay tena lahara-pahamehana sy mahasoa ny vahoaka malagasy averiko ihany fa tsy misy fahefana tsy eo ampelantanana zao fitondrana zao ninninona tiany zao fitondrana zao atao eto amin'ny firenena azo ny tanterahana amandraky tiany androany ny antony na ny fahefana mpanao lalàna hitantsika ny solombavam-bahoaka mbola maro anisy izy ny fahefana mpanatanteraka izy menakaviny ao ny fahefana tsara moa iny irahantsika malala dika zay ninninona programa anasa tokony ho entin'ny fanjakana zay hitany fa tsara sy mahasoa ny vahoaka dia tsisy sakana ahafahany manatanteraka an'izany satria ny fahefana feno anazy tsy afaka manohatra an'izany ny mpanohatra fa matohatra n'izao ny firenentsika dia fanjakana sady tsy mahay ninninona ny mambotry vahoaka za tena mahitsy miteny an'izay ary ny antony tsisy firarahinan'ny fiainan'ny vahoaka izany raha miraharahan'ny fiainan'ny vahoaka zao nge ny tena hoe fahantrana miantra tena isa tokantrano hoe ninninona sarangan'olona mitovy daholo amin'izao miditra tranomaizina mitabataba ianao samboriny gendarme miditra tranomaizina tsy mitabataba ianao dia ndana mamantana tranomaizina satria tsisy jiro atranonao zay zao ny fahaizan'izao fitondrana zao tsy mifidy sarangan'olona zany nizanizy ianao eto amin'ny firenena androany akoatran'izay mitovy secteur amin'ny jirama amin'ny misy an'ny mpitondra ankehitriny satria ny akaikinay misy an'izany fakatazana tsara mihitsy zay ny tapaka foana adiny 4 adiny 5 ery apita mandeha foana ny jiro sy rano dikan'izay tsy natao ho ray aman-dreny hiaro izy tovy ny zoan'ny vahoaka malagasy fa miaro ny tombotsoan'olona manokana. Raha ny fanazavana dia tsy ampy ny vola miditra anampy amin'ny fandaniana ho an'ny jirama manodidina ny 5.20 miliara ariary hatramin'ny 100 miliara ariary ny vola miditra isam-bolana raha toka manodidina ny 700 ka hatramin'ny 700 miliara ariary isam-bolana ny fandaniana. Fantaniana apetraky ny mpanaraka ny raharam-pirenena no izany ny hoe atraiza marina no tena fahaizana ara-pitantanana izao fitondrana izao nahoana no manana ambombava sy tahiry mipetraka amina miliara maro ny jirama talohan'ny taona 2024 anjarany rehetra no misaina manoloana ny zavamisy hoy hatrany ny faneho-kevitra. Vao ny tontolo ny valajavaboary kosa indray dia enatra ary anome lazaratsy ho an'ny firenena malagasy ny tranga mamoetra niseho tao amin'ny valanjavaboary Tsimbazaza ka nahaverezana sokatra karazany roa ny herinandro lasa teo hoy professeur Jonara Tsimbazafy filohan'ny GRP. Lesoka ny tsy fahalavorariany ny fiambenana ny valanjavaboary ary tsy azo lavina fa nisy ny firaisana tsokombakomba hoy ny fanamafisany. Ampianatra ny olona anampy Madagasikara ny tranga toy izao ka tokony hitadiavana vahaolana amin'ny ainga amin'ny fananana finiavana politika. Andro miaratina sy Mathieu Prince no mitaditra amintsika ny antsiprian'izay. Miaratsy ny foto-drafitrasa tsy nisy fivoarana ny fitantanana ny valanjavaboary Tsimbazaza izay parikatranay ny indrindra eto Madagasikara ho ny filohan'ny GRP ny professeur Ratsimbazafy Jona faravana sisa no tazany maso. Zavatra tsapa dia ny aratsy ny infrastructure satria nisy tranainy nisy fanilana vozona ny tsitritsitra
de hitanao zany arafesina le vy efa tamin'ny andro ny vaza tamin'ny orstom mane reny kanefa nisy zavatra tsy mivoatra mihitsy nisy zava-baovao taterina taty fa le faharavana zany tonga de manapitra amin'ny masonao raha tonga ataonao reo biby reo nefa napetraka atao a biby en captivité reo biby en captivité zany a misy etika fitazomana azy zany hoe tsy maintsy mijery ny etika an'le biby a mba tsy biby ho ampijaliana ny biby eo amin'le parka mampametra-panontaniana ihany koa ny fomba navery ireo sokatra 20 karazan-droa ny Pyxis arachnoide sy ny Astrocheilus radiata ny alahady lasa teo sokatra izay aliana ho lany tamingana avokoa tsy azo lavina fa nisy ny firaisana tsokombakomba ankoatra ny lesoka amin'ny fiambenana ny valany zavaboary dika ve zany fa tsisy mpiambina tao misy mpiambina ao fa maninona mbola lasa le sokatra mazava ho azy fa nisy firaisana tsy kombakomba tao ohatran'ireny volamena lasa ohatran'ireny efa lasa ny velany reny tortue na lemurien lasa ny Thaïlande misy foana ny firaisana kombakomba amin'ny malagasy zay zavatra zany tsy azotsika ho lavina fa maninona amin'ny parka efa tao anatin'ny fahasahiranana tsy misy ve zany gardien tamin'ireny fotoana navaky ny parka iny sa inona nataon'ny mpiambina ampy ve ny mpiambina tao fa de afaka nanara-po mihitsy zany ny olona nangalatra ny taona an'le sokatra nivoaka tao fiambesana amin'ny parka zany tsy lavorary matoa misy tafavoky mandehany ianao amin'ireny toerana mi parka privé reny fa tena naalaro mana inona mipetrapetraka tsara sa ny zavatra any zany a efa lesoka angeza be eo moa le hoe tsy ampy a enatra ary anome lazaratsy ho an'ny Madagasikara ny tranga toy izao azo ataony mamany olana raha misy ny finiavana politika tsy vitana ministera iray intsony zava-misy fa mitaky fisokafana ministera hafa toy ny ministera ny tontolo iainana sy ny ministera ny vola tokony atsahatra ihany koa ny fanaovana politika ny valan-javaboary fa milomena sehatra ireo mpisehatra sy manam-pahaizana amin'ny tontolo iainana nyrere malagasy mihitsy ny firenena malagasy mihitsy ny voateniteny ao anatin'ireny mahatonga ny olona emotra tsy tia iara-iasa amin'ny valan-javaboarytsika mahatonga ny olona emotra ny aria tanety efa mainy afo le biby azo ny dory tanety niondrana ny Thaïlande ny ato anatiny koa mbola vaky koa ny parka de inona loatra zany le Madagasikara zany zavatra any zany olona zany fa misy vaolana zany aloha iteny ny biologiste aloha iresaky tsika de ikondo fa tsy tazomina reo le izy isaky ny olana de misy ny vaolana fa décision politique foana ao anatin'ireny ka misy ary ny vaolana efa tsisy ny décision politique zay miara-miasa amin'ny fanjakana sarotra be any nitondra vaolana eto ka zay zany anaovana antso avy hoe andao vahatsika ny olana andao vonjena ny park Tsimbazaza zay any malagasy ndraisitsika tsara teo ampiratana amin'ny vaza fa maninona nireo faraisin'ny tanany malagasy dia rava miratsy mipotika manjary toerana ny balansoara zany moa ny resaky ny olona zany ny zava-misy eo amin'izao fotoana zao ka azo avotana tompok'ora tena misy ny volonté politique raha ny vaovao tratra teny amin'ny lalana makany ambohijanaka ny sasany tamin'ireo sokatra very tao Tsimbazaza mitohatra ny kosa ny fanadihadiana makasika ity raharaha alatra sokatra ity tontolo ny fanabeazana sy fampivoarana ny firenena mila tanora manam-pahaizana ny firenena azahoana mahalala ny fomba hitondrana azy ho any amin'ny fampandrosoana hoy ny filohan'ny akademia malagasy ny profesora Rabenoro Irene mila fanohanana ihany koa ny mpampianatra raha tena te hampiakatra ny letan'ny fampianarana isika ho hiatrany ny fanamafisany ny tenan'izay nanome lanja ary mametraka ny fanabogoavana amin'ny fampivoarana ny sehatry ny fanabeazana miainga eny ifotony Antomiaratina sy Mathieu Prince Atrandy no mitatitra amintsika ny antsiplian'izay tsy mipetraka amin'ny toerana misy azy ny manam-pahaizana eto Madagasikara ambany ihany koa ny karaman'ireo mpampianatra ka sakana goavana tsy sy ny fampivoarana ho ny filohan'ny akademia malagasy ny profesora Rabenoro Irene raha te hampiakatra ny letan'ny fampianarana isika mila fanohanana ny mpampianatra satria tanjona iraisana ny fampiakarana ny letan'ny fampianarana eto Madagasikara izay miainga ny fotony mba mila tohanana bebe kokoa le mpampianatra manomboka ry amin'ny mpampianatra ry amin'ny fanabeazana fototra satria dia diso ambany loatra mihitsy le karamany tsy velona izy dia na omena fiofanana azy izy tsy dia miditra loatra ao andohany loatra le zavatra satria be loatra ny fahasahiranany amin'ny fivelomana ka dia any angamba aloha fa za olona tsy dia mazoto loatra mihitsy amin'ny hoe resaka vola fotsiny nefa mba misy farafaratsiny tsy afaka mieritreritra zavatra hafa ny olona ranona le hoe fionambe momba ny fanabeazana zany hoe fanabeazana traty amin'ny fanabeazana fototra ny ambara tonga faharoa fototra ny lycée ny université tena mila dinina fa tena misy zavatra be dehibe tsy mety mila manam-pahaizana ny firenena azona malala ny fomba hitondrana ny firenena hoy ny fanamafisana
ilain'ny akademia araka izany tanora anomeana indray ireo ady hevitra sy fikaroana ho atao fa dia ny antenaina zany dia mba ny tanora kokoa satria efa tena somary lazodazony daholo izay mianakavy mba ho tanora kokoa ny mpiambana ato nefa moa ilay fiainana sarotra ny mahatonga an'izany fa tsy dia inona kory gamba raha hafahafa kokoa raha ohatra ka tsy dia sarotra loatra ny fiainana fa dia ny voalazako teo ny tanoranora kokoa sy ny mpikaroka tenany izany hoe tsy voatery olona be diplôma kory manao fikaroana iverina fa mila manam-pahaizana ny firenena mila fatarina bebe kokoa ny mba ny Madagasikara sy ny Malagasy mba halalana hoe ahoana tsara ny itondrana n'ity firenena ity. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro teo raha tsy haivina ny fotoam-piasana 422 ny Akademia Malagasy, Akademia Pirenena misana ny Aikanto sy ny Ailaza ary ny Aira ka natolotra ampabe maso tamin'izany ireo birao izay tariany vehivavy voalohany filohan'ny Akademia Malagasy Irene Rabenoro hatramin'izay nisy teto Tsimbazaza. Isan'ny mampahomby ny firenena iray ny fanajana ny tanitandalana izay mifototra amin'ny fanajana ireo mpitondra sy ireo entina ny lalàna mifehy ny fireneny. Raha ny zava-misy eto Madagasikara dia tsy voahaja intsony ny mazava-dehibe izany sy fanarahana fitsipika izany. Toerana maro no ahitana izany fa tsy eto andrenivohitra ihany amin'izao fotoana izao. Baranainy no vokatry ny tsy fanarahana fitsipika toy izao iainantsika eto Madagasikara izao. Tsisy mihitsy ny firindrana raha tsy misy ny fanarahana ireo lamina sy ny fitsipika mipetraka hoy ny fanadihadiana izay nataon'ny Sitraka Ratovinamintsoa eo amin'ny sarsiny ratsariny ny Artanjana. Minitsy mahita ary mandany fitsipika napetraka anajana ny soyombonan'ny fiarahamonina ny akamaroantsika Malagasy ankehitriny. Tsy mifidy toerana na sarangan'olona fa ahitana sy miaina izany avokoa. Eo ihany koa anefa ny tsy fahafahan'izy ireo manoatra manoloana ny zava-misy sy ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa eto amintsika. Hany ka tsy vitsy ireo manao tao foana. Ohatra ireny soratra tsy azo anaovana maloto ireny, kanefa dia mbola maro ny mandika izany. Ny fanariana fako eny amin'ny toerana tsy voatokana ao amin'izany sy ny maro hafa tsy voatanisa. Mikorotana ny fiarahamonina, manjaka ny loto ary miparitaka ny aretina raha tsy tena afa-tsy ireo rehefa dikaina ny fitsipika. Arako ny hevitro aloha zany dia le fitsirarahina mihitsy zany aloha no tena zava-dehibe. Izay mahatonga ny olona efa misy soratra eo dia mbola manao fandikan-dalàna ihany izy zany dia tsy miraharaha izy zany. Mety hoe tsy fahampiana ihany koa aloha zany le foto-drafitrasa dia izay mahatonga an'izay dia tsy ampy izy dia tery dia tsy maintsy izay misy eo ny atao. Fisotrantsika ihany no zany raha ohatra izay zany ny tena maro ntsika ihany angeny hoe mandora amin'ny tsilany avy amiko ihany avy aminao ihany mahatonga an'izay zavatra izay fa tsy hoe olona any ivelany na ny ihany olona mihitsy no tena eo amin'ilay fiainana zany mahatonga ny olona ohatran'izay ohatrany hoe tsy dia manara-dalàna koa fa teren'ny ady fiainana ohatrany hoe manaonao foana. Ny fiainana mihitsy ny efa mafy aloha dia samy manao an'izay hafa ny olona tsirairay avy. Na ohatra ny mivarotra zao izy dia ohatra azo varotana amoron-dalana dia tsy maintsy mivarotra izy satria nohaniny androany tsy maintsy dia daviny androany dia tsy maintsy mifonsa kely izy zany aloha hoe azy ahitany haniny. Miankina amin'ny tsirairay ny fanovana sy ny fisorohana ary ny fanarahana ny fitsipika mba hisian'ny firindran'ny fiarahamonina. Tsika tsirairay avy ihany ka samy mandray tandrifony dia mety eo. Rehefa ianao manajany ao aminao dia ianao manajany hafa. Inona moa tsy fanentanana moa zany dia fisotrany hoe ny tena ihany no voa amin'ny ataon'ny tena raha ohatra hoe manaonao foana. Dia tokony hoe mba samy atapateny zany amin'ny zavatra rehetrarehetra iainana. Toe-tsaina mihitsy. Dia toe-tsaina nefa tsy mifanaraka amin'ny raha ohatra zany zao hoe azo anaovana maloto ao dia tsy manao maloto eo ilay olona. Rehefa amin'izany tsy azo anaovana maloto ao manao maloto eo ilay olona. Miainga avy amin'ny sambatan'olona ny fanovana, eo koa anefa ny firindran'ny fitsipika amin'ny zava-misy iainana mba hialana sy hovana amin'ny lalan-dririnina izay efa nahazatra ny akamaroan'ny Malagasy. Mitaky-paikady matotra izany avy amin'ireo tompon'andraikitra ametrahana indray ny fanarahan-dalàna eto amintsika. Tontolon'ny asa kosa indray dia mpivarotra avokoa ny akamaroan'ny Malagasy ankehitriny. Tsy misy izay toerana tsy ahitana mpivarotra izay ale indrindra fa ho an'ny eto andrenivohitra. Ny tsy fahampian'ny tolotrasa no voalaza fa antony mahatonga izany. Tsy mifanaraka amin'ny fahaizana sy ny fahalalana noratovina
na ny asa na ny valikasasarana ka manosika ny akamaroany olona iditra amin'ny sehatry ny asa tena izany. Sitraka Ratovina Ambinitsoa sy ny arotanjona atrany no mitatitra amintsika ny antsiprian'izay. Mirona amin'ny asa tena, ny varotra ny maromarina kokoa ny amaroany malagasy ankehitriny. Ahitana mpivarotra avokoa izay rehetra ale na amoron-dalana na anaty tanàna toy ny varotra ny masaka, ny voankazo isan-karazany, ireo lamba sy ny kojakoja ilaina an-dakozia sy ny maro samihafa. Maro ireo olona noresy lahatra ary mirona kokoa ny amin'ny asa tena. Ny akamaroany dia nisafidy ny varotra avokoa no io asa io ahazoana vola vetivety sy mora atao kokoa ary tsy mitaky fitsipika fa ny tena ihany no mandidy izay atao na tsia. Maro be ireo antony mampitobaka be ny mpivarotra sy ireo manao asa tena raha ny eto amintsika no resahana. Le asa atao mihitsy zany tsy misy satria ohatra anazy zao ampiasan'ny entreprise boatimao ny asako mitady asa tsy mahita dia aleoko manao asa tenany. Nefa magaga dia izao le mpanao asa tenany andre mbola enjihana ihany ndraiky io. Manarakaraka an'izay le any amin'ny resaka fidirana amin'ny société mbola mandeha ihany koa ny aferafera rehetra zay no vao tafiditra. Zaho zao mananjanaka manana baka plus izy tsisy asa atao inona zavatra atao any amin'ny receveur. Zany le ny zavatra iainantsika malagasy. Ohatra ny hoe mihaino zany le asa any amin'ny zona raha izy zay dia mihaino aloha zany le isan'le mpiasa miasa any dia avy eo miasa zany tsy dia misy dia ny olona tsy maintsy mihinan-kanina isan'andro dia lasa mivarotra daholo. Mila efanisa mpividy sy mpivarotra ka maninona moa tsy dia ny asan'ny entreprise ao dia efa manantenany eo misy indray volana. Ny entreprise raha sisy sy mandray ohatra ny raha mpiasa ray miala ny entreprise ray ohatra miasa 20-30 nitady asa ao dia tsy maharaka zany le asa ohatr'izay fa dia aloha mina kely zay mandro fosy dia aloha miasa tiana foana manao zavatra zay azo atao foana. Fihinana zao alohan'olona raha tonga dia hoe miasa tena tsy zay miasa aman'olona satria le olona amin'izao ohatra mampifilafila be raha fa manam-bola. Efa tsisy fiankinana intsony amin'izao. Hitanao ny akamaroany ary amin'izao mpianatra université misy firy no afa-panadinana nefa mitaingy tamboho fotsiny noho ny tsy fanaovan'ny fanjakana orinasa dia izay mahatonga ny olona hoe na kely ary mivolananana dia aleo ny tonga dia miasa tena. Fa ohatra na manokana aloha zanana ohatra zany mihitsy hoe miasa tamin'ny orinasa mihitsy afa tsy mahavelona ny vady aman-janako raha zany orinasa zany. Ny fitobahan'ny mpivarotra no manamarika fa firenena mahantra Madagasikara. Tsara dalàna manko ny akamaroan'izy ireo ary isan'ny mampitotongana ny toe-karena eto Madagasikara izany. Ilana vahaolana izao toe-javatra izao mba ahafahana mampandroso sy ampivoatra kokoa ny firenena. Raha amiko manokana zany ny asa tena nahazoana vola kokoa kanefa hafa kokoa mba misy no avy tena sahala nataon'ireo ray aman-dreny taloha manana ny antsoina hoe pension satria ho an'ny mpanao asa tenany tsy manana an'izany aterana pension izy fa mandrapikipon'ny masiny anankiroa zany na manjoka izy dia mbola mitady vola foana. Vahaolana azo arofo manoloana zare dia izao aoka re tompoko sy mba hifanao fanantenana pokatsika fa zay tena zavatra misy marina tenenina amin'ireno asa ny tanora fa nanay efa lehibebe moa efa vitiny anay fa reto ankizy mandimby tsisy anasa tolotolo amin'ireny société izy asony miasa avereny hiasa daholo ireo société rehetra ohatra ny magro sy ny sisa avereny isokatra mahesan'ny tanora. Ka raha hoe ho an'ny tompona ndraikitra mivolany misy mivola zany misy lainga raha hoe ao amin'ny tompona ndraikitra ny tsisy vola fa ny fitaraina ny vahoaka io koa eniny tsara mihitsy io ary tonga anapotsofony fa tsy misy fandraisana ndraikitra mihitsy. Potika ny sy ampiariany malagasy izay kely eo an-tanana votsitra noho ny resaka angovo. Vokany samy manao izay avelona sy isany tsirairay. Mbola sarotra ankehitriny ny anarina izany satria miainga amina finiavana politika izany. Ao anatin'ity fanadihadinana manaraka ity kosa no amtinana aminao ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity vahiny ny fanira zafy manantanta ao anatin'izany ny candidat au ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ampitatafika Rado Raparawely. Ndao rahantsika avetrany. Tao anatin'ny 12 taona nitondran'ny Rado Raparawely ny commune Ampitatafika. Asa maro sy foto-drafitr'asa tsy tambo isaina no naorina tao an-toerana. Ny fanamboaran-dalana, ny fananganana sekoly, ny tobim-pahasalamana sy ny maro tsy voatanisa. Ho fanohizana ireo ezaka natao teo anivon'ny commune Ampitatafika no nanosika ny candidat Rado Raparawely hirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ampitatafika. Ny antoko tiako i Madagasikara no nanolotra azy ho amin'izany.
ny fanabeazana, ny fampanananasa no isan'ireo laharam-pahamehany. Raha miresaka ny maha-olontsika dia niaraka asa aloha. Efa manangasanga zany zao ny fampidirana asa. Izany hoe efa manangasanga ihany koa zany zao ny fianan'ny olona tsy anasa eo amin'ny commune Betatafy. Fampiresahana tamin'ny tompon'ny tany Menabe 800 ny mpiasa ao akoatra ny cadre satria moa izy io zany fananan'olo tokana dia mba ponina Betatafika avokoa. Ary mandalo amin'ny lehibean'ny vohitra, lehibean'ny fokotany, ary mandalo amin'ny ben'ny tanàna, izay mba fanirianay. Ary efa nekena izay fanirianay izay. Efa manomboka io tetikasa io hitantsika ny orinasa Kolasy. Araka ny fanazavana dia miara-miasa amin'ireo mpiray ombinantoka ny kandida mba hirosoana amin'ny fampandrosoana maharitra eny amin'ny commune Hotantaniny. Ihany koa no irosontsika tanteraka ao anatin'ny vaovao makasika ny fiatraiana ny fifidianana amin'izao hariva izao. Vonona amin'ny fiatraiana ny fifidianana ho ben'ny tanàna ho avy izao ary hitondra fampandrosoana ho an'ny commune Bemasoandro ny kandida Rabesoelina Dolin natodotry ny antokotiko Madagasikara ary toana ny vondrona firaisankina. Natodora tamin'ny fomba ofisialy omaly ny maha-kandida ben'ny tanàna azy ao amin'ity commune ity miaraka amin'ireo mpiray lisitra aminy izay ny mpanolo-tsaina moa izany. Faniry Andrenarivo sy Tahirinaina no mitatitra amintsika ny antsipriany izay. Mpanolo-tsaina 10 tariny kandida Rabesoelina Dolin no nitsofindrano sy nampafantarina ireo mponiny Bemasoandro ho malalahady. Vonona ny tenany, anarina ireo lesoka mahazo ny commune ankehitriny. Tsy misy afa-tsy ny fiaramientana no azona fombiazana hoy ny kandida Rabesoelina. Miainga avy ny fotony ny fampandrosoana ary mila fiaramiasa sy fiaramientana rehetra izany fa tsy vitan'olo-tokana. Nanentana ireo vahoaka noho izany ny tenany mba hifanohana sy hifanometanana amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Indrindra anaja ny safidy ka handray anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho tanterahana ny 12 Desambra ho avy io. Ny fokon'olona no mametraka ny fokotany, ny fokotany no mametraka ny commune ary ny commune no mametraka ny firenena, ny filoham-pirenena. Tsy misy mandroso zany eto rehefa tsy mandroso ny vahoaka ao aminy. Ry zalamako miteny mampandroso tsy mandroso zany tsika raha tsy tsika aloha mandroso. Fahatrana be sy ny tsy fiasana ve tsy misy miasa ve dia mandroso. Tsy mandroso zany tsika. Miara-miasa tsika, miara-mientana dia miara-mifanampy dia tafavoaka tsika io. Firaisankina ohatr'izay koa no firaisankina manohana tsika daholo zareo zay na nympisianizy mirahalato miaraka amintsika izy. Tsika koa tsy tonga namana vao mavomavo ohatran'ny kiopa dia aty akaiky ny kiopa ty ara fa miezaka foana tsika mifanampy dia akintsika amin'Andriamanitra. Matsapa ny fijalian'ny mponiny Bemasoandro ka manentana ny fahavonona ny kandidan'ny Antoko-Tim anova ny zava-misy hoy kosa ny solitena ny vovonana firaisankina. Ary mba hoakinareo ho sary-piaro amin'ny fanananareo. Sanatria zazakely nareo ka andeha ho atoro an'izany. Fa mafy tena mafy manjoa ny mponiny Bemasoandro tao anatin'ny fangejana nandritra ny taona maro. Ka ozy aho hoe fotoana zao hijoroana, fotoana zao afahana manofa. Tsara ny manamarika fa laharana fahatelo ao amin'ny bilita tokana no misy ny kandida Rabesoelina sy ny mpiray lisitra aminy ao amin'ny commune Bemasoandro. Izay mety ao amin'ny commune Bemasoandro fa ho an'ny commune Ambohidratrimo kosa dia nihaonana tamin'ireo tanora ao amin'ny commune Ambohidratrimo. Ny kandida ho ben'ny tanàna laharana faha-efatra Razafy Manantany Faniry Omaly. Nampahafantarana andritra ity fiainana ity moa ny vina izay tanterainy ao amin'ity commune ity. Anjara Lovaniaina sy Tahirinaina Ranarynirina no mitatitra amintsika ny antsiprian'izay vaovao izay. Ny solotenan'ireo tanora isa-pokotany no nitafa sy ny dinidika tamin'ny kandida ho ben'ny tanàna Ambohidratrimo Razafy Manantany Faniry. Nampahafantarana nandritra ity fiainana ity ireo vina ho an'ireo tanora ho an'ity kandida izay miantso ireo vahoaka Ambohidratrimo irahina sy hiara-nova mba hampandrosoana ny tanàna. Fiainana amin'ny tanora zany nataontsika teto androany satria fa maro be tamin'izy ireo nangataka fiainana ho an'ny tena koa kandida zany dia fiainana ho an'ireo tanora izay solitena ho an'ny isa-pokotany
satria moa zany candidat tanora ny candidat fanira zafy manantany manana vina ho an'ny tanora zay matipaika tsara mihitsy ary voadinika tsara azo tanterahana dia nampahafantarina tamin'izy ireo androany teto zay vina zay amin'ny fanandrifindrindra amin'ny tanora zay. Ankoatr'izay miantso ireo olom-pirenena ao Ambohidratrimo hifanira zafy manantany mba ampahafantatra raha misy mahita manao teti-dratsy amin'ny resaka alabato ary ezaka ny hisoroka izany izy sy ireo mpiara-miasa aminy hisorohana ny mety hahaveriny zon'ireo olom-pirenena. Fa eto dia miantso hatrany ny vahoaka n'Ambohidratrimo zany mba irahiny ivohy firaisan-kinitsika anao fanovantsika izany no miteraka fahombiazana ary mitondra makany amin'ny fandrosoana dia iova amin'izay ny tanàna tompo lasy tompo vavy fa mbola ambarana ihany zany ho an'ny vahoaka n'Ambohidratrimo raha misy ireo olona mijokojoko tonga any aminareo ka manangona karapanondro karapifidianana na manao photocopie na miazona izany dia ampahafantaro aminay alaivo ny anarany alaivo sary izy ireny resao aminay izahay mahafantatra zany ny tokony atao mifanaraka amin'ny lalàna. Tsy hijanona eto ny fihaonana eo amin'ny kandida laharana fahaefatra sy ireo tanora mba hisiana fifamatorana bebe kokoa. Fa ho an'ny commune Alasora kosa zany hoe ny tima ao amin'ny commune Alasora dia manintana ireo olom-pirenena ho samy mailo manoloana ny mety ho fanodidinana safidim-bahoaka ny tiako Madagasikara ao Alasora izay nanolotra an'ny Djimira Andrianarisoa ho candidat. Ankoatra ny tima dia fantatra ihany koa fa manohana ity candidat ben'ny tanàna ity ihany koa ny fikambanana Alasora fo sy fanampy sitraka ratovina ambinitsoa sy tahiriniana ranarnirina no mitondra amitsika ny antsipriana izay vaovao izay. Ho fanohizana ny asana tomboka dia ny ben'ny tanàna teo aloha Djimira Andrianarisoa no candidat ny tiako Madagasikara ao Alasora commune izay ahitana Fokotany 20. Vonona nohany ity candidat laharana fahadimy ity koa ny fikambanana Alasora fo sy mifanampy. Izay atao amin'ny association Alasora fo sy mifanampy dia nahita sy nahatsapa ny zava-bety natao maire Djimira eto amin'ny commune Alasora dia manao zao fanambarana izao. Manohana azy tsy misy fepetra izahay satria hitanay ny asa vitany nandritra ny 5 taona nitondran'ny commune ny Alasora. Ka noho izany aleo hitony ny asa efa natombona ary izay dia anampy azy iverenana eo amin'ny toerany indray. Fotoana mampirongatra ireo karazana fanambakana ny vanim-potoan'ny fifidianana toy izao. Isan'ny zavatra hita ety fotony ny fanangonana kara-pifidianana raha ny fanazavana ka mitaky fahamelona avy amin'ny olom-pirenena izany. Manentana ny vahoaka ny Alasora izahay atao amin'ny association Alasora fo sy mifanampy. Mila mifanampy tokoa tsika amin'ny voakatoko ny fifidianana izao samy mailo amin'ny sehatra ny fifidianana satria efa akaiky dia akaiky izany fifidianana izany. Misy ireo candidat sasany efa miomana ary efa maka mihitsy ny kara-pifidianana sy ny kara-panondro eny anivon'ny Fokotany eny amin'ny fiarahamonina. Ka noho izany nanenganako antsika vahoaka ny Alasora mba samy mailo amin'ny izao akatoko ny fifidianana izao. Ilaina araka izany ny fiarahamian-tany olom-pirenena isiany mangarara rehefa tonga ny vanim-potoan'ny fifidianana toy izao hisorohana ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka. Izay ny vaovao mahakasika ny resaka fiatrehana ny fifidianana ho ben'ny tanàna fa tontolon'ny soatoavina mamalagasy kosa indray dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fanatontoloana isika amin'izao fotoana izao. Manoloana izany dia mikaroka ny fomba rehetra ireo mpitahiry ny nentim-paharazana ampitana ny kolotsaina sy ny soatoavina mamalagasy amin'ireo taranaka aty aoriana mba tsy ahavery izany. Pikabary roa amby 300 avy amin'ny fikambanana pikabary manandratra ny soatoavina na ny pimasoa no navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Faniry Andrianarivo sy tahirinena ranarnirina. Kolotsaina iray mampiavaka ny Madagasikara ny kabary. Lahateny atao mandritra ny vanim-potoana lehibe toy ny fahafatesana, fanambadiana, famadihana sy ny maro hafa. Mba hitehirizana io kolotsaina io dia efa maro ankehitriny ireo fikambanana mitahiry ny fomban-drazana mampiofana ireo izay liana amin'izany amin'ny alalan'ny fampianarana kabary. Tanjona ny anandratana ny maha-izy azy ny firenena. Raha ny azo lazaina zany zao dia efa manomboka mahazo laka aloha izy. Fa ny tena olana dia ny fandraisan'ny olona anazy zany soatoavina mamalagasy zany. Eritreretin'ny olona zany fa rehefa soatoavina dia fanompoantsampy. Zay ny olana voalohany indrindra. Nefa izy le soatoavina misy soa tokony tanterahana, tokony ho akatoavina, zay tena tokony izy ao anatin'ny
mahamalagasy de anisan'izany ankabary mamerina zay ny tanjonanay isa-taona tao anatin'izay fitotaona zao nanandratanay ny tanjonanay de hoe ny olona rehetra mafantatra ny mahamalagasy anazy voalohany indrindra ary mafantatra ihany koa ny asiny teny hoe manakasina ny teny indrindra ny teny malagasy de zay ny antony de aparitaka izy ho fantatry ny olona mba tsy tompotrano tahaka ny zanakanabavy ny malagasy. Ankoatra ny mahalateny kanto sy ampitana hafatra ny kabary de mamolavola ny mahaolona ihany koa izy ao anatin'ny fianarana amin'ny kabary noho izany no ezahana amerenana indray ny soatoavina malagasy indrindra ho an'ireo tanora izay andry sy ho avy ny firenena. Tsy janona aminareo rery ihany ny fanandratana ny soatoavina fa na eny amin'ny fiarahamonina eny amin'ny fiainana andavanandro de ho aseho anareo zahay sady fa tsy hoe kabary fotsiny ampitenenana fa amin'ny fiainana andavanandro zay soatoavina zay dia ho tarafina eny aminareo tsy andiany saloha ihany fa irariko nareo anaparitaka an'izany araky ny tenin'ny filohan'ny mpimasoa teo de hoe hiparitaka nareo anerana ny commune maro samihafa de irariko hiparitaka manerana amin'ny Madagasikara ary de tena hisandratra tokoa ny soatoavina mahamalagasy. Ny andiany mpikabary 2.300 misalotra ny anarana saloy no navoaka tao amin'ny kianja maitso Analamahitsy Omaly. Ankizy 9 taona no zandriny indrindra amin'ireo ary 15 taona kosa no zokiny indrindra. Maresaka iraisam-pirenena nanome sosikevitra ny ampiatona roa andro ny ady ny filoha Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi Omaly alahady. Izany dia ho famitsorana ireo takalonaina efatra any Gaza manoloana ny gadra palestiniana izay no tanany Israely. Njara Lovaniana sy Tahiriniana no mitondra ny antsiprian'izay. Nanolotra sosikevitra ny amin'ny tokony amitsarana ny ady ao anatin'ny roa andro ny filoha Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi mba hanafana ireo takalonaina efatra ao Gaza manoloana ireo gadra palestiniana ny tanany Israely. Sambana ny filoha Egyptiana nanolotra dravitra pahibe maso toy izao na dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanelanelanana miaraka amin'ny Qatar sy États-Unis aza izy Egypta. Nanamarika ny dingana voalohany makany amin'ny famitsarana tanteraka ny ady sy ny fidirana amin'ny fanampiana mahaolona ao amin'ny faritra fahirany ty dingana ity araka ny nambarany. Na dia teo aza nefa hifangatana fampiatona ny ady io dia nitoy hatrany ny fanafiana Israelianina ka namoizana ain'olona maro. Nahafatesan'olona 12 farafahakeliny ohatra nitarika bomba Israelianina tao amin'ny sekoly fonenan'ireo olona nafindra toerana tao amin'ny tobin'ny mpitsopinenana Anshati avaratra Gaza hono manam-pahifanana ny toerana. Araka ny voalazan'ny ministera amin'ny fahasalamana ao Gaza dia palestinianina 724 alina farafahakeliny ka siviliny ankamaroany no namony ainy vokatry ny fanafiana Israelianina. Tapitra ny fampahalalam-baovao tsika tompolasy sy tompoko vavy mankasitraka no nanaraka izany ny hatramin'ny farany isorana ireo teknisianina nampitany sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.